mbola eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ihany resaka ny ekipan'ny AS Dematsika izay akalaza ny faharoapolo taona ny tsara manamarika fa ny AS Dema dia mbola hiatrika ny lalao famaranana ihany koa amin'ny herinany io amin'ny katroka Michel zany eo amin'ny fidinany amboaran'ny Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar. Atao anatin'izay roapolo taona izay ny AS Dema no ekipa anisan'ny manana palmarès izay no azonazana azy anisan'ny ngeza indrindra raha ho an'ireo club eto Madagasikara santionena amin'ireo efa intelo izy ireo nibata ny tompon-daka nasionaly inefatra ny sesy ihany koa raha azo ny amboaran'ny Madagasikara ary intelo nandrobaka ny Super Coupe de Madagascar mankalaza ny faharoapolo taona ilay ary izany ekipa izany ary dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny zoma lasa teo ny fitaopan-kalazana. Na dia eo aza ny fananan'ireo taranja hafa dia ny taranja baolina kitra no tena nahafantara ny tontolon'ny fanatanjahantena ny Association Sportive des Aéroports de Madagascar na ny AS Dema. Ny taona 2017 nanomboka ny fandraisana anjara teo amin'ny sehatra federaly ny ekipa ny Siranam-piaramanidina rehefa nanao division faharoa tao amin'ny section Ambohidratrimo. Tao aorian'izay dia nanomboka ny songadina teo anivon'ny baolina kitra teto Analamanga ny AS Dema. Anisan'ny ekipa nahazo anaram-boninahitra betsaka indrindra teto Madagasikara ny AS Dema efa intelo izy ireo no nibata ny anarana mahatompon-daka nasionaly inefatra ny sesy nahazo ny amboaran'ny Madagasikara ary intelo nandrombaka ny Super Coupe de Madagascar. Ny AS Dema izay mankalaza ny faharoapolo taona nitsangarany fankalazana izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny foibeny vato ny zoma maraina teo. Tamin'izany indrindra no nampisehoana ny tantaran'ny AS Dema Antsary sy ny fampiratiana ny amboara azo ny hatramin'izay. Nandritra ity fotoana ity ary no nilazany ny mpitantana ao amin'ity ekipa ity fa anisan'ny ekipa nitondra avy nilazany malagasy teto Afrika izy ireo. Mitsaivina izy ireo tamin'izany fa efa tonga teo amin'ny dingan'ny ampahefa-dalana amin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika izy ireo ny taona 2024. Tanjona sy teny filamatra napetraky ny AS Dema hatramin'ny roapolo taona nitsanganany izay moa ny fanomezan-danja sy ny fankatiavana ary ny fametrahana fitsipifehezana ahafahana mahazo vokatra tsara.